Rehefa zoina ny tantara, ny HCC dia isan'ny mpandray anjara mavitrika amin'ny fanoratana ny tantara politika miseho eto Madagasikara. Raha tsy ahivina foana ny tantara niseho tamin'ny taona 2004 rehefa nametra-pialana ny filoha Marc Ravalomanana ka namindra izany tamin'ny miaramila, dia ny HCC no nanongotra izany indray ary namindra izany tamina olon-tsotra izay sady tsy olom-bafily intsony no tsy filohana andrim-panjakana no tsy olom-botendry. Fihetsika izay marihana fa tsy manaraka velively ny lalam-panorenana. Taty amin'ny taona 2014 rehefa nitorina ireo matoa hery Jonar Mampianina ireo député teo anivon'ny anteny miram-pirenena dia namaly ny HCC fa pacte de responsabilité no tokony ampiarina eo amin'ny tany sy ny firenena. Tsy nisy nahazo ny dikan'ity hoe pacte de responsabilité ity ny olona tamin'izany fotoana izany ka namerina indray na nontany ny HCC hoe inona no tiany ambara amin'ity pacte de responsabilité ity. Namaly anefa izy ireo fa tsy omeny lalàna zo izy hanazava ny hevitra tiany ambara fa ny andiny lalàna ao anatin'ny lalam-panorenana no hazavain'izy ireo. Taty amin'ny taona 2014 tranga mitovy amin'ny teo aloha nanapa-kevitra indray ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fa ampiarina amin'izay ny artikla 54 ao amin'ny lalam-panorenana ka nivondrona toko manana ny maro anisy eo anivon'ny anteny miram-pirenena no manendry ny Prime Ministre. Taty amin'ny taona 2014 rehefa nanontaniana mahakasika ny fiandanian'ny filoham-pirenena nyreto kandida izay milatsaka ho député ny HCC dia nilaza izy ireo fa ny dikany hoe miaraka amin'ny Andry Rajoelina dia tsy midika hoe tohana ny Andry Rajoelina fa kosa manohana ny Andry Rajoelina. Tsy misy fahadisoana ny filoham-pirenena izany ary tsy misy fanitsahana lalam-panorenana velively. Imbetsaka anefa no tsikaritra ny sehatra tany anaty fampielezan-kevitra ity filoham-pirenena ity.